mamerina ny fiarabana efa nentina tetsy aloha ary manamafy ny fisoronantsika manarakatra ny fandarana eto amin'ny Madagasikara Television amin'izao andro zoma voalohany volana marsa 2022 izao fifampitombontsika anankiray hafa indray dia irafi ny fampihavanana izay iarahany indrindra amin'ny zareo avy eo anivon'ny ekipa laika no erisotsika amin'ity fandaran'ity amin'izao alina izao ihany fandarana fahatelo izy ity iarahana amin'izareo kasika izay fampihavanana izay miaraba anareo andreo atao isan'ny tsilafo sy aneo atao fidison ravanao namana fa miresaka fampihavanana tsika ary zay no famfoizina ombienombieno anjara biriky ara-tsoratra masina no entinareo dia izay lafa fampihavanana izay sy ny atao hoe fomba iainana azy eo amin'ny fiainana andavanandro satria betsaka ny olona mieritreritra hoe toa miavaka foana ny resaka ara-panasy ny resaka manofosora izay no idirantsika androany ahoana no mety fisotra an'izay fantaran'izay andro amin'ny misotranao namana fa manome fitenenana androany tokoa dia somary hiditra any amin'ny tena tokony ho ale tokoa amin'izao fampihavanana zao tsika amin'ny mahalaika sy amin'ny mampitona ten'Andriamanitra anay zany ka nitondrana azy dia amin'reto lafi ny telo reto androany namana fa tsy maintsy hidirantsika an'izay ny fiekenkeloka ny famelan-keloka ny fanetretena ireo lafi ny telo ny tena ilaina ary tokony tsy tafatafa mihitsika ny teny andreo ato amin'ny firenentsika ny fiekenkeloka ny famelan-keloka ary ny fanetretena izany hidirantsika amin'ity androany ity ary tonga dia amaky toko sy andininy anankiray a mba afahantsika mandeha amin'ny zalana zany androany ao amin'ny Jeremia toko 8:10 andiny fafitoka hatramin'ny araiky 20 dia zao ny voalaza Jeremia toko 8:10 andiny fafitoka hatramin'ny faraiky 20 vetivety dia milaza firenena sy fanjakana ongotako sy azerako ary oravako Jehova no miteny vetivety ao izy Jehova dia milaza firenena sy fanjakana ongotako sy azerako ary oravako andiny fahavalo nefa raha miala amin'ny ratsy zany firenena noteneniko zany dia anenenako kosa ny loza zay nokasaiko amelezako azy averina indray raha miala amin'ny ratsy zany firenena zany ataontsika firenena malagasy zany firenena noteneniko zany dia anenenako kosa ny loza zay nokasaiko amelezako azy zany hoe namana fa ny antony zao olana mahazo ny firenentsika izao a avelantsika ny daholo ny rehetrarehetra fa tena olana manatrika an'Andriamanitra mihitsy ny tena olana andiny fasivy vetivety kosa aho dia milaza firenena tsy fanjakana aoriko sy amboleko nefa raha manao ratsy eo imasoko izy ka tsy mihain'ny feoko dia anenenako kosa ny soa zay nolazaiko anasoavako azy ireo zany misy teny anakory namana fa Andriamanitra ihany mahatonga ny fanjakana ray miorina na misy eo amin'ny firenena anankiray kanefa na dia miorina ary zany fanjakana zany ka manao ratsy dia azeran'Andriamanitra na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana fianjerana dia Andriamanitra no miditra tsy hatra fananjerana azy dia ny lafiny anankiray indray vetivety indray ozy Andriamanitra dia manangana firenena sy manangana fanjakana kanefa raha miteny aminy hoe azerako izy kanefa manao ny tsara indray dia aoriko indray zany firenena zany noho izany ny tena fampihavanana tiana ho tenena zany hidirantsika eo masom-boavany mihitsy ny fampihavana tena tokony atao dia zao ny firenena malagasy mihitsy tafiditra ao anatin'izany ny mpitondra fanjakana ny ovahoaka rehetrarehetra ny dokotera ny gendarma polisy ny vahoaka majinika ny ekizy ny lehibe majinika ka zao misy raha miala amin'ny ratsy fanao izy Andriamanitra miala amin'ny fahotana le firenena zay tady horava dia averiko amin'ny laonina izy ary raha miditra ao amin'ny fahotana indray le firenena dia ho azerako izy noho izany tsy dia ikoto sy rahabe tso zany tena problema antsika zany zao fa le fahotana amin'ny akapobeny mihitsy no mila hiverenantsika ka ilaina ny fiekenkeloka ilaina ny famelan-keloka ary ilaina ny fanetretena namana fa ao anatin'izay fanazavanao zay miainga tamin'ny soratra masina fa raha dika amin'ny toe-javamisy sy ny zava-mitranga eto Madagasikara zay zavatra izy amin'ny rahalahy inona no mety tianambara inona mety tiana hatongavana zany ao anatin'izay antena ny arahaba ho antsika rehetra zay manaraka an'ity fandaran'ity raha va malala ny tokantrano any zay tokoa no antom-pisiny zao fandaran' zao a ny mba hahitantsika ohatrany ahoana ny fomba iainana zava-misy tanteraka ny fampihavana-pirenena ny fampiaikekeloka ny famelan-keloka eo amin'ny fiainantsika andavanandro amin'izao toe-javatra izao ny zavatra tiana ho apetraka alohan'izany dia zao nininona ho ataontsika nininona projet tsara indrindra ho atao amin'ny firenena anankiray a raha tsy misy zany fampihavana zany tsy zavatra mandeha fampihavanana zay alohavana famelan-keloka fampihavanana mantsy dia efa vokatry ny famelan-keloka
zany hoe zany io no tena atao hoe apogé ny famelan-keloka dia ny réconciliation zany hoe mandringa zany ny fampihavanany eritreretina atao raha tsy mandalo aloha zay rezaka famelan-keloka sy pardon zay indrindra tena mandringa ary tsy tenenina ny hoe réconciliation raha tsy misy famelan-keloka tsy tokony ho tenenina zany tsy hoe mandringa fotsiny fa tsy azo tenenina ary zavatra tsy misy ary zavatra tsy hisy hoe réconciliation fampihavanana nefa tsy nisy famelan-keloka tsy nisy fiaikekeloka eo amin'ny samby rototana telototana na ny fiainan'ny firenena rehetrarehetra no zany de zao a ny antony zany de tsy maintsy mitady tsika ny firaisana le unité tsy maintsy tadiavina ary tsy maintsy zay no mitondra atsika am'izao fandaran'izao hoe aiza aiza no isiny unité eo amintsika tsirairay avy zay zany no tena tadiavina tsy maintsy andalovantsika ny fiaikekeloka ny fampiaikekeloka ny famelan-keloka mba ho tonga fampihavanana fa ity misy tenin'Andriamanitra izy mirahalahy ao amin'ny Levitikosy mba hijerentsika mihitsy ny mahazava misy iainana n'lay famelan-keloka lay fampiaikekeloka eo fiainantsika am'izao zava-misy iainan'ny firenena Levitikosy toko faha 7:12 dia misy an'ity teniny Jehovah Levitikosy 7:12 dia manao hoe aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao fa tiavany na manao tahaka antenanao zany Jehova zavatra tena fahotana ary tsy eken'Andriamanitra mihitsy ny hoe manana lolopo amin'ny ray firenena tena fahotana zany aza manao lolopo izy amin'ny ray firenena aminao fa tiavany na manao tahaka antenanao zany Jehova ao anatin'ny fifankazona ao anatin'ny firaisana ao anatin'ny unité izay tanjon'Andriamanitra de tonony ao mihitsy zany iny Jehova donc zany esorina ao anatin'ny fo ao anatin'ny saina le foletika le lolompo zavatra mety mitranga mahafiarahamonina amin'ny mahaolombelona ny hoe mety misy fifandonana mety misy famalina mety misy tsy fankazona fa zao oka tsisy lolompo zany hoe tsy mety maty le volavakebo ao foana de misy lolompo ao foana ohatrany lolo fa ny maty de misy lolo foana ozony fitenenana no zany dia fahotana ary didy avy amin'ny Jehova mihitsy ny hoe aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'ny ray firenena aminao no zany dia zay zany no iangana zany tsy azo atao mandika didin'Andriamanitra tsika raha vao manana lolompo amin'ny ray firenena na izy tsy jerena hoe avy avaratra avy atsima voatany atsinanana tsy zany fa rehefa ray firenena ary za de mamelona teto foana vadiko de niteny tamiko rehefa tena nanaraka fandarana hoe ary manao ianao izy no miteny hoe raira miteny mihitsy raira satria itsika eto Madagasikara io aina iraitsika irairatsika nisy fianakaviana marary arotiko vetivety tao amin'ny hôpitaly tao dia nangatahana raha satria odidi de rehefa nangatahana raha de olona tsy ao anaty fianakaviana kory ny tonga manome raha zany hoe zany ray firenena zay ary isan'ny tena loza amin'ny firenena ny fampivakivakina zay no antony hoe andao izotra makany amin'ny unité tsika satria iray firenentsika raha iraitsika aina iraitsika no zany tsy maintsy mila miavantsika ny tena le resaka tao soratra masina hoe didin'Andriamanitra ny amin'ny hoe tsy mampety ny lolopo ny zava-misy eto amin'ny firenena io ny didin'Andriamanitra zay mametraka hoe tsy mety ny lolopo fa misy koa ny lalàna velona eto amin'ny firenena izay mbola isina fifanenjehana eo anatrehana lalàna ny fifamelana indraindray de mety misy koa ny mandika azy amin'naty hevitra politika hoe fametrahana tsy maty manota eto amin'ny firenena inona no voalaza inona no mety azo ny soratra masina sy ny foto-kevitra ara-baiboly anazavana an'izay lafan'izay sotra betsaka aloha teneny namatsy lava angamba de ovaliko vetivety zao programme zao fandarana atrehtsika zao de tsy milaza velively hoe ny zavatra any amin'ny didi-pitsarana ho foana zao fandarana zao tsy zay mihitsy ny dikan'izao zany ndrao dia misy anany lecture hoe de misy olona tsy maty manota vety fa ny lalàna de manana ny mahalalana azy ao anatin'ny lalàna zay tsy anjaranay nisy olo fitsarana velively fa ny zavatra tenenina kosa nefa de zao na eo amin'ny fitondram-panjakana ane misy natao hoe grâce présidentielle misy ny amnistie zony fitondram-panjakana zony lalàna eo amin'ny tany no manao an'izany izay anjara ny fitondram-panjakana indray ny tompon'izay fa zany rehetra zany no milaza fa na ao anatin'ny lalàna na ao anatin'ny didi-pitsarana de mbola manana zo ny lalàna sy ny fanjakana amoka an'izany rehefa avy tao mifanahy masina izy sy tao min'Andriamanitra ny amin'ny hoe fifankatiavana ary iny ny tena zava-dehibe loatra ny amin'ny hoe amnistie grâce présidentielle ny fiaikekeloka sy ny famelana zany hoe zany na eo ny lalàna ay ny lalàna nataon'olombelo ihany ireo olombelona nanao azo ihany no azo ny fanahy masina tomona ho amin'ny fionana itadiavina lay unité le firaisana mba ho tena
pray firenena tsisy lolopoa fa mifankaty isika misy teny namana fa ao Matio ao Matio toko valaminy folo areto dia manasany malagasy rairaraky le tena manafidy santeo mba ihaino tsara zao teny zao Matio toko valaminy folo andiny faraky amin'ny roapolo dia zao ny voalaza dia nanantony peteraka nanao tamin'ny Jesosy manao hoe tompoko impiry moa no anontany lalako amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va ho Jesosy taminy tsy lazako aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo impito amin'ny fitopolo ny tena olana eto amin'ny firenentsika namana fa dia misy lolopo misy reserva misy an'izay tsy famelan-keloka etsy an-daniny koa misy tsy fekenkeloka manota itsika rehetrarehetra dia mitady ho afaka fotsiny amin'izao etsy an-daniny manota amintsika ny rahalantsika na ny ray firenena amintsika dia tsy mamela mivalotsika tsy mamela mivalo fa miazakazaka daholo ny amaly faty ny anagadra ny anery sy ny sisa fa Andriamanitra manana fomba hafa mihitsy eo amin'ny baiboly amahana olana raha nitazona raha nanao lolopo Andriamanitra tamintsika olombelona efa very efa ela isika fa tonga izy mba hamela heloka ka lelakile zany dia izao tsy tokony iziriziry tsonytsika araka le teninao teo hoe asa anagadra sy fanameloka laveto hitanisa foana hoe zao ny lalàna sy ny sisa marina daholo zany fa ndo mba hanandrana amin'izao ndray mitorako zao efa aloalika ny ranombary ndo mba hanandrana amela heloka amela ny fahadisoany hafa amindra fo amin'ny hafa aona ny afahana raha miditra amin'ny fiainana tena pratikitsika zany maha olombelona aona ny afahan'ny olona anankiray amela heloka na amela zay fahadisoana raha toka lay olona eritreretiny hoe tokony avela heloka ara mbola tsy miaiky izy fa diso tamin'ny zavatra nataony sotranao mifantaniana namana fa ao amin'ny lioka toko fahenina ary tonga eo matsy mampiziriziri ny toetra raha am'izao samy tsy misy manaiky diso eto na iza rehefa samy tsisy diso inona moa ny antopisiany famelana raha toka tsisy diso teto ka alohan'le famelan-keloka tokoa io fekekeloka io ny tokony rohititsika aroizany tokony iaiky ary ahoana fomba ekentsika ny fahotantsika ao amin'ny lioka toko fahenina andiny faharoambe efapolo dia zao ny voalasa lioka toko fahenina andiny faharoambe efapolo ary nahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy aoka esoroko ny sombon-kazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao ny olana eto amin'ny firenentsika dia enao foana ny diso fa tsy za enao ny diso enao ny tokony ekeloka enao ny tokony sazina enao ny tsy mety zay zany ny olana ary zay dia tenen'ny baiboly hoe maninona ny hafa foana no hitantsika ny fahalemena fa tsy mety hitatsika mihitsy ny fahalementsika ary ny tena antonyty fandaran'ity zany dia izay hoe ny hitondra ny malagasy rehetrarehetra hoe tsika rehetrarehetra mihitsy ny manao adalany io tsika rehetrarehetra mihitsy ny tokony higatra tsika rehetrarehetra mihitsy ny tokony hiarany sazy fa tsy misy hoe ireto ny madio ary reto ny tokony amela heloka fa iza mola isika rehetra satria eto any zavatra manahirana raha misy krisy mitranga eto ombenombeny na raiky amin'ny sifolo na roso roa arivo na ny farany teo tamin'ny 7 amby roa arivo hatramin'izao ny vahoaka nge tsy manana andraikitra eto amin'ny firenena fa mpitondra foana raha mitenitsika eo izy any diso dia matetika mpitondra foana mpanao politika foana ny resahany eto eny fa nampitondra fivavahana raha nisy fotoana zay ndeto anaty sehatra politika dia tsy misy mihitsy ny olona eritreritra fa diso mpitondra fivavahana ny mpitondra fivavahana ve tsy azo keloka ihany ko ve zany ao anatin'ny raharam-pirenentsika zao raha tamin'ny helintsika dia voateniko mihitsy ny amin'ny hoe rehefa toejavatra no mitranga ny firenena toy izao raisina ohatra tamin'izay ny tamin'ny androny Jeremia dia antité efatra ho ahy tamin'izay no voatonona ary ivantana ny antson'Andriamanitra ny mpisorona ozy izy tsy milaza hoe aiza mo Jehova am'izao toejavatra zao ny mpitondra ozy izy manao ny atao ny mpaminany na amin'ny antanana ranobala ary ny mpitapanao lalàna ny ana tamin'ny Jehova ozy izy ny dika zany dia zao raha ohatra tsika zany ka ijery fotsiny ranona reny fotsiny io na ny mpitondra fivavahana zany dia manandraikitra za zany mety tsy te hijery hoe inona ny fahotany mpitondra fivavahana mpitandra fivavahana fa zao fotsiny hoe ny anjara ny mpitondra fivavahana rehefa toejavatra zao dia mba tokony ametra-pantaniny izy hoe aiza moa Andriamanitra ao anatin' zao toejavatra zao zany hoe zany rehefa toejavatra ohatran'izao dia manana anjara ao Andriamanitra ary raha niverenina vakiny izy iny dia zao ny mpisorona no iantefany afatra voalohany hoe ny mpisorona izy tsy manontany hoe aiza Jehova
zay izy vao miditra eo amin'ny mpitondra, zay izy vao miditra eo ampaminany, zay vao mpanao lalàna. Zany hoe zany ny resaka côté ara-pivavahana mihitsy no iakefan'Andriamanitra hoe fa maninona moa no tsy hoentina ro mitodika makaty ny firenena rehetrarehetra amin'izao toe-javatra zao. Tiana ho ambara zany de zao mety ho sahirantsika raha ohatra ka hoe raha nadisika karazana fa zao nisy tenitenen'ny fahafotsiny teo hoe ny amin'ny vahoaka tena eritreritra tsika vahoaka fa tsy hoe le mpitarika politika ihany ny diso raha ohatra amin'ny resaka grevy. Misy diso koa avy ataotsika vahoaka ane. Za rehefa mahita tamin'izao mbola tegna akato zao rehefa mandeha ny grevy mitariky mitaky borsa de hitanao mihitsy fa enao le migrevy mihitsy no ohatrany hoe tena mandranitra n'le situation isy famalina isiady. Tsaroko tamin'ny 96 grevy tena enjehny miaramila zay niakatrena akato hoe tafitra tagnariatramo mihitsy miaramila tena mifamaly miaramila mihitsy. Zany hoe zany ohatrany hoe fahotana zay ota zany no miteraka zay manotsakotsaka ronono izy de mampandry ny ronono mampandry azy zany hoe hotsakotranonao le izy. Fa raha vahoaka zany tena hoe tena mahafantatra ny tokony ataony izy tsarovy ane namana fa izy miraharaha. Jesosy Kristy anie tsy maty amin'ny asoijanina raha tsy vahoaka be de be ary ny vahoaka rehefa be de be ny vahoaka de tsy citoyen ntsony no resahana fa folo. Misy mpanoratra malaza zay Gustave Le Bon an'izay manam-pahalalana avoavo, misy an'izay Trakotiny zay Serge Trakotiny fa tena resahany mihitsy hoe io vahoaka io mety tena adaly izy io aliéné ny vahoaka rehefa tena be de be ary tsy mahafatra ny ataony ntsony izy de io no angatana fitarehan'Andriamanitra. Fa tsy indraindray misy mpanao politika zay tena mahafantatra an'izay tonga de roritika ny vahoaka tsy manasa fitsy. Zany hoe zany ny vahoaka tokony hamatatra tsara de manasa tany amin'ny plato rehefa avy eo manasa tany amin'ny plato de zao atolotra anareo izy de ozy lefa omboy aminay sy taranakainy rano hitanao zany fa le vahoaka mihitsy no manota eto ary tsy maty Kristy amin'ny lafitra anankiray raha tsy ny vahoaka miteny vono ihany io ranga no zany oka iaiky ny vahoaka rehetrarehetra. Misy mantsy manaraka zao fandarana zao de miteny hoe fa ina monota ny vahoaka ry hava malala ry pirairay to firenena malagasy aza manao an'izany tsika fa manjary tsy ho voavela eloko tsika ary tsy tsatsetra Andriamanitra raha ilaza tsika fa marina zay vahoaka fa mpitondra fanjakana ny diso na ny mpanao politika ihany ny diso fa tsy diso ny vahoaka fitaovana tafaraka amin'ny toe-javatra eny ary manotsakotsana ronono tsy milaza zany zafady indrindra tsy milaza zany hoe raha manana zao fitakiny ianao tsy any ny tiana resahana fa zao fotsiny no milaza fa manana fahotana koa ny vahoaka rehetra isambatan'olona ao anaty zany toe-javatra zany. Satria miresaka zao tsika zao de hoe ohatra zao hoe ay le tena atao mihitsy rangaha tena tsy maintsy atao tena tsy maintsy ohatra zao fahotana ane zany ota zany satria mifandrany tena foana ozy soratra masina mifandranitra atao mihitsy zay ampisy le tena tsy maintsy amboariny io rangaha tsy maintsy atao io nefa de zay novokany zao ne vao ohatrany hoe matsiaro marary dola any itsika io e matsiaro marary dola amizay tsika zany satria nanototsika de zay no hoe azy Jehova ao anatin'izao miantso an'Andriamanitra tsika io hitondra atsika amin'ny famerenana ny lony ny zavatra rehetrarehetra. Andriamatotsilavo rehefa miresaka an'izay fiakiana eloko zay aloha mialohan'ny famelan-keloka ary miafarany amin'ilay fampiavarana zay niresantsika teo iza ny sokatsin'olona tokony hanomboka an'izay mpanao politika ave ny tompona andraikitra zay na tonga ny olona teto crise ve na izy na izy ny mpitondra fivavahana ave ny vahoaka ave araka le resaka teo satria samy mifampiandro zao atomboy ianareo mifanilika any ampony rehetrarehetra zao zava-misy eto amin'ny firenena zao tam'izao zavatra inatsika zao aiza ny tokony hanomboana an'izay iza ny tokony hanomboka anao modely an'izany zavatra zany eto amin'ny firenena zay indrindra ny zavatra tena hisaritana ny saitsika rehetra zay mijery zany am'izao dia aiza ny tokony hanomboka izao toe-javatra izao. Androany zany dia miantso atsika rehetra zay mijery mihitsy zay androany na mpitondra firenena na mpitondra fivavahana na iza ny anomboantsika am'izao ianao zay mijery any niza miara manomboka tsika rehetrarehetra androany ajanony aloha aza enona tsony aloha io fonao io aza enona tsony ny atezeranao na ny fanirinao anatinao ao fa ndao iaraka nyetry tena androany ndao samy iaiky ny fahaditsotsika isika mijery fitaratra daholo samy mijery fitaratra zany zao ora hitenenana izao zany de zao iza ny anomboka miara manomboka tsika rehetrarehetra tsika rehetrarehetra ny fototra io mampisa zao problema zao niza tsika rehetrarehetra ka iza no anomboka tsika rehetrarehetra no manomboka miaiky ny fahadisoana fa zao na manafa le ampiaiky ny fahadisoana mihitsy ny sarotra iza no ampiaiky ny fahadisoaniza am'izao tsika am'ty zao ka tsy maintsy andray tantara kely anankiray ao amin'ny soratra masoa de misy mpanjaka anankiray filohampirenena nanao adalana matsiravina Davida ny anarana efa izy ny tompon'ny fanjakana izy ny tompony hery izy ny tompony rehetrarehetra de misy vadin'olona
mandro ery ambali lavarangana ery alavitra ery tsara tare tsara bika ary dia nitsiritiny davida zany raha matoa zany dia tsy namelany moa amin'ny soratra masina amin'ny tantara raha tsy tonga tao andapa mihitsy ilay vehivavy sy azontsika noarina an'io vehivavy io zany na fanjakany io na inona fa zay misy mpitarika anankiray zay nanao adalàna ary nieritseritra davida teo amin'ny fanjakana sy teo amin'ny toerana misy azy fa tsisy mahita tsisy mahafantatra rehefa nandeha ny tantara dia naniraka olon'andriamanitra naniraka ny natana mpaminany izy napiaika ny davida hoe azafady andriamatofolozy ato amin'ny fanjakanao ato dia misy olona anankiray mpanefoefo manana zay ilaina rehetrarehetra ary eo akaiky ny tranony eo a misy olona anankiray mahantra izay tsy manana fa tsy ondry fa saingy ondry anankiray ananany io a dia zao matavy be ny ondry dia zao loza izy andriamatofolo mantsy any davida io fa nalain'le rangaha le ondry matavy ny olona io dia nyvonony dia nohaniny dia ozy davida ary atao amin'ny fanjakako zany ozy izy dia androany dia androany any dia samborona ary vonozy zany olona zany dia ozy natana enao le izy ane enao zany olona teneniko zany na davida dia rehefa nyteny azay natana dia nanaiky davida hoe marina zany ozy izy ary vokatra zay teny natana mpaminany sy niasa amin'ny fanahy masina izay natonga ny salamy fa raiky amin'ny 50 ao amin'ny soratra masina ny fahadianina 7 andro davida ny bebaka niala tamin'ny fahotany dia nilamina ny fanjakany tsara ny fanjakany fa te hisarika aina zany namanafa o zay teo hoe tsika rehetra ny tokony hanomboka azy fa tiako saritana hoe tokony hiainga avy any ambony mihitsy ity fiakenkeloka ity marina fa tsika rehetra le niteneko le ambonja dia any am'izay mpitarika any amin'ny filoha-pirenena any amin'ny jeneraly any amin'ny kolonel any amin'ny filoha-pokotany filoha-pivondronana any amin'izay rehetrarehetra mety filoha-mpiangonana rehetrarehetra tsika rehetrarehetra mihitsy nondao samy mba hijery iaiky ny fahadotsontsika hibebaka amin'andriamanitra ale mpisaratsana nge namanafa doke tsika nokana herinandro eto amin'ity firenentsika ity ndo nokana herinandro iaraka andinika ny tenandriamanitra iaraka hibebaka ny olona rehetrarehetra ka nofinofo ngamba ty teneko ty hoe io fa miaiky ny fahotany ny filoha-pirenena rehetrarehetra nisy atram'izay ka hatram'izao io fa miaiky ny fahotany ny miaramila rehetrarehetra io fa miaiky ny fahotany ny mpitsara rehetrarehetra ny dokotera rehetrarehetra ny mpampianatra rehetrarehetra ny mpianatra rehetrarehetra ny mpangary posy rehetrarehetra ny polisy rehetrarehetra ina zavatra rehetra anky eto amin'ny firenena ary zay io andrasatsika io iza ny ampiaika azy natana mpaminany le raha iza lay mitanan'izay andraikitra natana mpaminany zay eto raha nytoetra raha misy tany aloha mantsy dia mipetraka zay mbola misy mimpaminany alefan'andriamanitra aty aoriana dia betsaka ny mety hoe mandika ny zava-mitranga ao anaty fiarahamonina sy amin'ny tontolo iainana kapobeany ohatra tamin'ny fihavanantsika amin'izay tontolo iainana manodidina zay hoe mety kapok'andriamanitra ny rivodoza kapok'andriamanitra ny faharitany are-pirenena miseho amin'ny endrika inona zay iraka andraikitra nyraisan'ny natana izay am'izao fotoana zao ohatra le natana dia mpaminany izy mety mbola ho adievitra ny hoe misy mpaminany na tsy misy mpaminany zao tsy any ny olana fa zao fotsiny a nizaniza andrenesatsika ny fampiavanina mitona ho amin'ny fibebana famelan-keloka dia izay no feon'ny mpaminany nizaniza na izanaiza eto amin'ny firenentsika na mety avy any ivelany aza tsy maninona rehefa miantso atsika ho am'izany hoe mihavanonareo mifandeferinareo feo avy amin'i Jehovah zany avy any ambony zany ary feo a ny natana zany mbola be dehibe ny natana eto amin'ny firenentsika miantsoantso an'izany dia izay le feo fa tiako toizany ihany le resaka teo hoe ahoana ny tena iainana iza no miaiky iza no mampiaiky le fahotana ahoana iza no iaiky ty misy tena ao Matthieu ao Jesosy misy no miteny anyty a ka pratika ty Matthieu 7:20 a manomboka amin'ny 5:10 a aty amin'ny 9:10 dia zao no voalaza ary ava malala izay manaraka an'izao fandarana zao ahoana no iainana iza no miaiky iza no mampiaiky 9:10 amin'ny aran'i Jesosy Matthieu 7:20 9:10 ary raha manota aminao ny raha lanao izy dia mankanesa any aminy ka rehefa mitokana ianareo rolahy dia asehoy azy ny fahadisoany raha miaino anao izy dia efa azonao ny raha lanao zay zany dia zavatra anankiray demarche anankiray zay raha mahatsapa zany fa efa nanota tamiko za zany no mahatsapa le olona anankiray ne matoa izy io manota ny fahotana dia toetra aliénation efa resantsika tamy voalohany am'le fantarana maraina ny ota zany dia adalàna tafiditra ao anatin'ny cerveau'olombelona izy io tsisy fanafody ny comprimé ately fa Andriamanitra no manome ny fanafody zany hoe zany raha tsapako fananota tamiko ianao a dia ho za hoe efa ne tena nanao erery tena tsy tsapa ny angambo izy iny dia makany aminao a
zay fomba anatonako anao na amin'ny telefony io na amin'ny vidéoconférence io na amin'ininy io hoe fa tsy mety ane le nataonao iny tsaronao ve le ohatran'izao diso ane nataonao ary tena victime ane ahy ary raha miaiky ianao a de fa azoko ianao de marsa anakiray zay ianao manana ny rariny no makany am'le olona amin'ny fomba rehetra mampiaiky azy hoe hadirinao angafa misy an'izao ane le zavatra nitranga dia ozy ianao hoe ahoana rehefa tonga any ianao tsy milaza fa manarady ianao koa ne diso tamitsy karazany fa tena ampahafataro azy ny tanjona zany tenen'ny tompo tenen'ny kristy zao hoe mba ho azoko ianao mba ho azonao zizy raha lanao zany hoe andriamanitra no miteny eto hoe kristy no miteny ilay mpampiavana lehibe indrindra teo amin'ny tantara ary zanak'andriamanitra no milaza nyo approche io hoe makanesany amin'ny any ianao de ampahafataro azy ny fahotany dia raha miaiky izy de fazonao ary raha tsy manaiky izy izy amindiny faina amby folo toizako vetivety fa raha tsy miaino anao izy hisy ka zany hoe raha vao manao prosy le olona mananarany mety mbola tsy manaiky le olona de toy izany jesosy le izy manao hoe raha tsy miaino anao izy dia ento miaraka aminao ny olona ray na roa mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra ny amin'ny teny vavolombelona de mitondra ianao zany hoe toa tsy azoko fa aleo ahitondra olona ray na roa miaraka amiko eo anao zany de rehefa resaka fampiavana-pirena de mitady anao ny olona toteny ny olona atao hoe hendry mahay mampiavana fa tsy olona rehetrarehetra io fa ny olona endry manam-pahalalana ka nivakitsika teto zany hoe olona tsy manana fiandanina satria tondra olona avy any zao olona tsy fakazo aminao noetiko vao maika letika ianao hoe tena za koa tsy havana amin'io nao zany dia mitondra olona roa ianao na ray iaraka aminao mba ho azoko ianao zany dia tsy maintsy hitranga le famelana approche anakiray zay namana fa toy izao approche ray zay zany hoe zany le manana rariny no manao demarche am'le fampiavanana satria anao zany tsy hoenao ny diso fa tsapanao fa zava-dehibe le unité zava-dehibe le fihavanana dia mitady lalana ianao hoe mba ireconnaître le olona satria mato le olona nanota tena tsy fatany hoe nanota izy io fa nanao tao foana izy tony amin'ny fahotany de tsy maintsy averina avo be zany moraly zany avo be azay no mahatonga azy ny principe chrétienne zany tena noble makany ianao ny faharoa ty indray ny faharoa ao amin'ny Genesis toko fa 10 ahoana ny iainana azy ka pratika ny kany Josefa amin'ny rahalahy dia toe-javatra mahafinaritra rehefa navidy rahalahy ny Josefa saika vonoina aza hoe vono mihitsiny fa robe nateo hoe am'tany ahy kako izy satria izy no ene izy no zokiny hoe am'tany ahy kako de sahirana fa aza vonoinareo zandrio fa alatsaho anaty lavaka fatsakana zay fa maina tsisy rano de mody namono zareo ondry fotsiny de nosorana raha le akanjo de rehefa tonga tany de zay fotsy de lasa namidiny zareo anakany Egypta i Josefa ity no zavatra mitranga eo amin'ny toe-javatra ao amin'ny toko fa 10 ny andiny fa 10 de zao zava-misy lafiny anakiray indray ty andiny fa 10 toko fa 10 Genesis raha vamalala ary rehefa hitany rahalany Josefa fa maty ny rainy de izy le manana diso ray ty zany andrao anao foletika amitsika Josefa ka amaly atsika tokoa no zay ratsy rehetra nataotsika etondray zany de le olona fautif andray no mahatsiaro hoe hosahiranytsika satria anao foletika amitsika le olona manarariny de ina noteneniny reto mirahalary aky 70 dia naniraka anakany am Josefy izy karaha anao hoe ny raha inao nahafantatra fony tsy mbola maty de mitohy ny tantara zany hoe zany nandefa iraka andray le olona diso zany dolo zany ny pratique mety mbola tsy saly le olona nanana diso mamonjy le manarary fa mandefa iraka zany no pratique raha malala mandefa iraka ianao nanao disoa maniraka makany amle nananaovanao diso le manarariny de maniraka any de mampitondra hoe ahoana fa zao ny zavatra misy hanatony zahay zany ny demarche de rehefa tonga teo le izy ina zavatra tranga ny 7 ary hoy Josefa taminy aza matahotra fa mosy olon'Andriamanitra va ianareo no ny saina anisy ratsy ahy fa Andriamanitra kosa ny saina izay ho soa anao tahaka ny any zao anio zao koa ankehitriny aza matahotra ianareo fa izao amelona anareo sy ny zanakareo madinika dia nampionina azy nanao teny malefaka nahafinaritra azy Josefa rehefa nataon'ireo diso reo le demarche naniraka tany am'le manaraty izy de nanazava tao ohatran'izao ane le fahadisona mamela rehefa diso ane le partie anakiray misy médiateur eo zany fovoany eo hoe diso ane izy reny mamela azy de ozy Josefa koa zany manany rary de olona positiviste malala-tsaina tsara satria rehefa tontolo-kevitra fampiavanana tokony manana zany tsika
de ozy josefa nareo ane no nietrehtra zavatra ratsy fa andriamanitra tatananio e noho zany de zao a nampionina josefa hoe tsy maninona rahalahy tsy olan'zany fa za mamela anareo nampionina izy de nanao teny mamy taminy de ny famille izy mirahalahy teritsika namaky ny levitikosy hoe aoka tsy analolompo amin'ny firenena ray aminao ianao eto zany de maneho firenena anakiray israely de 12 foko de anakiray zany ty manana rary nanaovana rery ty a raha tena izy de zao hoe nareo 12 raika amin'ny folo avy manao tambabe amo za tsy amela anareo tsy zany nataony josefa de zao a tsy maniny zany de namina de nanao teny mamitamy reo zany raha fitinina de misy aposy anakoroa io zany tsy hoe unilateraly fotsiny hoe le nanao diso fotsiny no manato nananany fa misy anakoroa zany azo atao le manana rarina satria izy en position de force le manana rariny no manatona hoe diso neny nataonao a de eo le olona no mireconnaître mariny zany raha mbola tsy manaiky amin'ny voalohany izy de mitondra olona hafa fanampinao anao tsy maintsy azonao satria kristy no miteny ary anao fa tsika fanandramana rehefa manao zany eto amin'ny firenena ny faharoa ray de le diso ray no tonga saina de mandefa iraka misava lalana ary rehefa tonga an'iny de tsy maintsy azonao koa le olona satria efa mibaboka izy raha zany aproche anakiro zany no iaina ny firenena za milaza aminareo za mirahala eto reava malala eto a firenena malagasy fa raha io no idirana avy am Jehovah io tafavoaka ny firenena atsika ao anaty fotoana fofotsiny vaolana diplomatique ara-baiboly zay sto zay miazakazaka amin'ny fotoana kelikely satsy izy de ifarana izy ty ary fandarana fahatelo miresaka an'ity fampiavarana miaraka amin'ny ekipa laika ity mena fitenenana tsirairay ngamby anareo mirahalahy amitina sy amarana ny fandarana ao any androany eny ary toko toko sy andiny anakoroa no resantsika vetivety namana fa ao amin'ny obolana toko fa 7 am'roapolo andiny fa 7 am'roapolo de zao ny voalaza obolana toko fa 7 am'roapolo andiny fa 7 am'roapolo zao ny voalaza fa azo voninahitra kosa ny manetry tena fa azo voninahitra kosa ny manetry tena ohatrany hoe manandra tena daholo zao ny olona zaozao mihebohebo daholo tsy lakile tsony zany zao fa ndao ny lakile ny vaolana tena azo antoka atao amin'ny baiboly de zao azo voninahitra zay manetry tena mangataka atsika rehetra zay mijery zay zao ajanony am'izay re ny teny rehetra ny fanaratsiana rehetra ajanony fa ny fahefanao rehetrarehetra ajanony ny voninahitra ao ajanony maizy anao samy mietry atao anatin'ny fotoana foy ahafahan'andriamanitra manao zavatra azo voninahitra zay manetry tena de mbola misy tena amin'ny obolana ao ambadika eo ihany obolana toko fa 10 fa 7 am'y telopolo obolana toko fa 10 fa 7 am'y telopolo zao ny voalaza ary no fanetretena melo ny fisandratana be dehibe mihitsy ny olona te azo voninahitra zao namana filotsy namana fa miazakazaka any amin'ny seza sy ny voninahitra sy ny sisa tsy maninony zany fa ty misy lalana aingana indrindra raha tiaka voninahitra sy fisandratanatsika ny fanetretena melo ny fisandratana ny fanetretena manomboka lany eto amin'ny firenetsika eny namana fa ny fietrena tsisy te hidina tsony fa te anindry daholo teo amboly ny rehetrarehetra ny rehetrarehetra ka zao no izy zany tenin'andriamanitra zany no mahomby indrindra fanetretena melohan'ny fisandratana ary farany teny anakiray namana fidy ohatrany teny tsy de fandre fa ndo mba handramana am'terinandro teto amin'ny firenetsika obolana toko fa 10 am'roapolo andiny fa 5 ambiny folo obolana toko fa 5 am'roapolo andiny fa 5 ambiny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalaza ny vava malefaka mahatapataolana fa ny vava malefaka mahatapataolana be dehibe ny teny alefa amin'ny gazety alefa amin'ny ainao amanjery teny fiaikana teny marary teny manindrona be dehibe feno ny gazety feno ny radio manapaka lalandraha manimba fo manimba saina fa ndo mba hanandrana ndray manao mora mafenona teny mahatapataolana ndray ny gazety ny ainao manjery teny malefaka mahatapataolana samiry mba miezaka atao anatin'ny herinandro na fotoana vitsivitsy mba mandefa teny mpitiavana teny famelan-keloka teny to miverina am'izay mamindra foa teny misitona arak'le teny namana fidisan teo manasa atsika zay miaino zay ny tena fampiavanana marina de tsy maintsy miaiky ny fahotatsikisika tsika rehetrarehetra tsy maintsy mamela eloka koa nefitsika nizaniza miaiky ny fadisony ndao re avela oka tsisy anamafo oka tsisy vonina amely na nagadra na ikapoka fa ndao amela eloka ary farany tsy vity zany raha tsy le teny teo ndo samy etritsika rehetrarehetra fa zay mietry de isandratra namana fidy eto ampamarana na riava malala dia
zao no tiana itaomana atsika zany resaky zany dia zavatra azo atao tsara ary matoa voasoratrato ny soratana avy amin'ny tompo dia azo atao tsara zao mantsy no antso ataon'ny pety paoly ao amin'ny boky soratana ao ny romana toko fa 12 ny andininy 7 dia miantso atsika ray firenena tsaleray ary na iza zao ny voalaza ny andininy 7 aza mamaly ratsy na amin'iza miomana hanao zay mahamendrika eo mason'olona rehetra miantso atsika zany Andriamanitra ndao iomana ndao am'izay iomantsika ampy zay miomana am'izay fa nytony de manao hoe raha azo atao dia ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra miomantsika dia ndao atao ny havanana amin'ny olona rehetrarehetra miantso anareo zahay raha malala ripirairaha eto amin'ny firenena malagasy ndao am'izay atao zava-misy zany ndao iainana ataovy zany fampihavanana zany zahay raha lareto sy ny hafa rehetrarehetra atsika ray firenena de mangetaetany zany havana ndao de verinareo fa zavatra hafa ny tena maika amitsika ny tena etaeta lalina voalohany tady amin'ity firenena ity de ny fampihavanatsika mifanatonytsika ny manana eloka mahatsiaro miaiky de manatona ny manana rariny koa dia mahatsiaro de mampahafatra de tafaony izy rotota ary de iditsantsehatra Andriamanitra aneo fahagagana eto amin'ny firenena azo atao ambany zavatra niza afaka miantso an'izany fampihavanana zany afaka miantso zany fibebahana faikekeo de tonono zany eto amin'ny firenentsika fa zany ny fanafody voalohany indrindra izay tsy tadiavina ary tsy hita eny amin'ny pharmacie zany tsy ahita eny amin'ny pharmacie fa avy agnambony zany avy amin'ny Jehova anasitrana ny firenentsika anasitrana ny Madagasikara asitrana atsika tsirairay avy dia ho tafaray ho iray isika de tsy misy lolopoitsony ao amin'ny piray firenena eny ary dia tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina izao fandarana fahatelo ny resahana ny hevitra ara-baiboly izay fototra iorenana zany fampihavanana izay resaka voizana foana eto amin'ny firenena ary verina fanalidy anankiray irisoana fahamarana ny olana izay mbola iainantsika hatramin'izao no nitoetra raha-pirenena eto Madagasikara mikatona ny fandarana fahatelo tamin'ity fampihavanana ity fampitoantsika amin'ny fandarana fahaefatra amin'ny heriny androany toy izao indray mametraka ny mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy